Dia ny fanahin'Andriamanitra ny ampahiry antsika amin'ny alalan'izao teny izao izay nivakitsika teo, ny Efesiana 5:5, ny andininy 5:10 ka hatramin'ny 1:20. Somary averiko vakiana kely ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Koa tandremo tsara ny fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, ka raha raoty ny andro aza anao vantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Ary aza ho mamindovay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fianonan'ny fanahy, ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an'ny Tompo, misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy. Ny zavatra lazain'ny ten'Andriamanitra amintsika eto dia zavatra ho an'ny olona izay efa nifoha, satria ny andininy 4:4 izy dia milaza hoe foazy ianareo izay matory ary nitsangana maty dia ampahazava anao Kristy. Dia amin'ireo olona ireo izy dia manohy amin'izay, ary ny zavatra ambaran'ny ten'Andriamanitra amintsika eto dia fiainana, ny fitandremana, ny fandehanantsika mba hitondrantsika tena tsara, tsy tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Resaka fiainana kristianina no tian'ny soratra masina hiainantsika. Raha mamaky ny dikateny maro samihafa tsika na ny teny fototra dia ahitantsika fa ilay hoe tandremo ny fandehanareo dia ny hevitra fonosiny dia hoe tandremo ny fitondranareo ny fiainanareo, tandremo ny fandehananareo amin'izao fiainana misy anareo zao, ny hitondranareo ny tenanareo ao anatin'izao fiainana misy zao. Zany ilay hevitra tiana voizina ao anatin'io teny izay nambara io. Zava-dehibe ny fananana fiainana tena mety, tena tsara, tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ka noho izany dia asian'Andriamanitra mitandrina isika, satria indraindray rehefa lasa mandeha ho azy ny fiainana na tsy voafehy dia lasa mirona makany amin'ny izay tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, izay tsy mahasoa, izay tsy mety na tsy tsara ho an'ny fiainan'ny kristianina sy ny zanak'Andriamanitra. Ny zavatra efa ambarany eto sady rehefa hoe eo amin'izany fitondrantena izany dia misy teny anankiroa lazainy eto hoe aoka ianareo tsy hitondra tena na hitondra ny fiainanareo tahaka ny adala fa mba tahaka ny endry. Rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe adala dia tsy ilay resaka ohatran'ny mahazatra ny olona hoe verisaina na le olona manary lamba sy miteniteny foana sy maloto ereky ny arabe ireny na any amin'ny fiarahamonina eny, tsy ireny ny tenin'Andriamanitra hoe adala. Fa ny atao hoe adala araka ny tenin'Andriamanitra dia ny olona izay mahalala ny marina, mahalala ny mety, mahalala ny tsara, mahalala ny zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa tsy manao araka izany, tsy mampiatra an'izany eo ny fiainana, fa ny mifanohitra amin'izany aza no ataony. Zany no amaritan'Andriamanitra n'izany atao olona adala izany, raha afa ny ten'Andriamanitra miteny adala. Raha mamaky ny ohabolana tsika dia mahita fa izany lazain'ny ten'Andriamanitra. Zany hoe ireo olona ireo dia vorosaina tsara, mahatakatra sy mahalala zavatra, fa saingy misafidy ny anao ny tsy mety, ny ratsy. Zay no atao hoe adala. Ka aza mba ho tahaka an'izany ianareo izy eo amin'ny fitondrana ny tenanareo amin'ny maha kristianina olona mifoanareo, aza mba tahaka an'izany, mahalala zavatra ihany, omen'Andriamanitra ihany, nefa tsy manatanteraka. Ary ny Andriamanitra dia mitaraina mihitsy hoe raha ilazany no ilazana an'ilay izy hoe iza ny jamba tahaka ny oloko, iza ny marenina tahaka ny oloko, mahare mandrakariva ihany fa tsy miaina, mahita mandrakariva ihany fa tsy mandray lesona. Dia mila mitandrina isika amin'ireny satria betsaka tokoa ny zavatra misy izay mahatonga antsika mety ho tahaka izany. Fa
hoy ny teny misaotra masina hoe raha mitondra tena ianareo dia aoka ny tahaka ny endry. Raha mijery ny atao hoe endry indray isika dia ny ambaran'ny soratra masina momba ny fahendrena dia izao: ny fahendrena izany dia ao amin'Andriamanitra no ahazahoana azy, ao ny antombohany. Ny oabolana 7:10 sy amin'ny toerana hafa koa dia ahitantsika an'izany, fa ny 7:10 amin'ny oabolana dia miteny hoe fa ny fiandohan'ny fahendrena, fiandoham-pahendrena dia ny fahatahorana an'Andriamanitra na ny fahatahorana an Jehova. Zay no fiandohan'ny fahendrena. Zany hoe raha misy olona te hanana ny fahendrena dia mila miditra amin'ny hoe matahotra an'Andriamanitra. Ina moa fahatahoran'Andriamanitra? Fahatahoran'Andriamanitra ny fialana amin'ny ratsy ny tenin'ny soratra masina, ny fankahalana na fifadiana, ny fahotana. Ny dikan'izany dia olona miditra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra no manana fahendrena. Zay no ataon'Andriamanitra hoe ahitany olona fahendrena na hananany fahendrena. Fa tsy izay fotsiny akory, fa raha fa mandinika ny ten'Andriamanitra sika ohatra hoe ny Kolosianina 2:9-10 dia voalaza fa KRISTY no iafenan'ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana. Ary ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ao amin'ny KRISTY no iafenan'ny fahendren'Andriamanitra, ary Andriamanitra koa dia nanao hoe Jesosy KRISTY dia nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahalalana ao atsika. Ny dikany dia hoe ny olona atao hoe endry dia olona izay nanaiky hiditra hiaraka amin'Andriamanitra ary manohy ny fiainany ao anatin'ny fanekenan'i Jesosy KRISTY, hitoetra ao anatiny. Ilay mandondony am-baravarana fotsika ka te hiditra sy haino anatsika dia Jesosy KRISTY. Zay no atao hoe olona endry araka ny tenin'Andriamanitra. Ka aoka hoy ny tenin'Andriamanitra ny fitondrana-reo tena eo amin'izao fitondrana-reo ny fiainana eo amin'izao fiainanareo izao dia mba araka izany atao hoe endry zany dia averina hoe fananana an'i KRISTY. Dia mbola mamerina izy manao hoe aza amin'ny 7:10 hoe aza noho izany dia aza manao adaladala. Tena rarana mihitsy sika zany tsy hanao an'izany fomba adaladala zany hoe adaladala ka misaotra masina hoe mahalala ten'Andriamanitra nefa tsy mankatoa. Ary zay no mahatonga azy manohy an'io hoe fa aoka ho fantatrareo ny sitrapon'ny tompo. Tokony ho feno ny sitrapon'Andriamanitra sika, anao izay ahalalantsika ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika ny zava-misy rehetra, ny sehatry ny fiainana rehetra. Tokony ataontsika izay ahafantarantsika hoe inona moa ny sitrapon'Andriamanitra momba ny olona, momba ny fiainana, momba ny fomba fitenenana, momba ny fomba fitantanana vola, fitantanana tokantrano, ny fifankatiavan'ny mpivady. Ilayntsika fantarina ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika ny zavatra rehetra, satria Andriamanitra efa nampahafantatra antsika zavatra maro samihafa mahakasika an'ireny zavatra mahakasika ny fiainantsika ireny. Dia izay no tokony iainantsika, izay le atao hoe manana fahendrena. Fa le adaladala mahalala an'ireny kanefa tsy mampiatitra. Zavatra tiako marihana koa dia ny hoe ny anisan'ny mahatonga amin'ny tompony miteny hoe tandremo tsara ny fiainanareo dia satria izao eo amin'izao tontolo izao sy ilay fiainana iainantsika izao dia hoy izy hoe ny 5:10 azafady ny 5:20 hoe fa ratsy izao fiainana izao. Fa ratsy izao fiainana izao. Ary raha mamaky ny Timoty 2:7-1 ka hatramin'ny 7 tsika, na ny Timoty 1:4 ka ny 1 ka hatramin'ny 7 koa, Timoty 2:1 azafady ka ny 1 ka hatramin'ny 7, na Timoty 1 azafady 4 ka ny 1 ka hatramin'ny 7 dia ahitantsika hoe izao andro misy antsika izao dia tena andro ratsy ary tena andro farany izay mahitantsika karazana zavatra tena hoe mamoha fady. Ary efa nataon'Andriamanitra fantatritsika izany tamin'ny alalan'ny mpanompony. Dia izay no mahatonga antsika hoe mila mahay mitondra tena tsara eo amin'izao fiainana izao. Tsy vakitsika fa lasa lava izy fa ho fantaritsika fotsiny fa ny andro farany dia efa nanomboka hatramin'ny andron'ny apôstôly araka ny teny misaotra masina hoe any am-parany any izy ny antosahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Dia tamin'ny andron'ny apôstôly tao amin'ny asan'ny apôstôly tao no nampidinan'Andriamanitra ny fanahiny. Dia izao vanim-potoana iaintsika izao zany le efa vanim-potoanan'ny andro farany izay voalaza amin'io Timoty 2:7 na Timoty 1:4 hoe amin'ny andro farany any aoriana any amin'izao androntsika izao.
tena ratsy zao fiainan'izao ka mila noho izany mila mitondra tena tsara sika. Mba hatanterantsika an'le fitondran tena tsara dia misy zavatra anankiray lazay ny ten'Andriamanitra ny 5:10 hoe araroty ny andro azo anaovansoa. Mahay manararotra ny andro ahafahantsika manao soa. Le manao soa tsy voatery hoe amin'ny hafa fa na amin'ny tenanao koa aza. Fa azo koa raisina hoe lay manao zavatra ahitana fahasoavana, isin'ny fahasoavana eo amin'ny fiainana, eo amin'ny tontolo misy anao, na ny tontolonao manokana, na ny tontolo mpiarahanao amin'ny hafa, ao amin'ny ankohonanao ao amin'ny fiaraha-mivavaka misy anao, fiangonana misy anao, toeram-piasana misy anao, isin'ny fahasoavana. Araroty. Misy teny Grika zay ampiasaina raha mamaky ny voambolana niraisina nandikanany hoe araroty ny andro. Io isika dia ny teny hoe kairos. Le kairos dia trangan-javatra na fotoana fanararotra mba ahitana soa, mba ahitana zavatra mampandroso ohatra, na ahitana zavatra mampiorona, ahitana zavatra mampisy fiadanana, mampisy fifaliana araka Andriamanitra, ahitana fahafahana mandroso amin'ny fankatoavana sitrapon'Andriamanitra. Vanim-potoana na trangan-javatra zay ataon'Andriamanitra misy eo amin'ny fiainantsika ka azotsika ararotana. Zay ny dikan'le hoe araroty ny andro azo anaovansoa. Ary eo amin'ny fiainantsika dia misy zavatra be dehibe izay ataon'Andriamanitra mitranga. Raha ny tena marina aza, raha mijery ny teny eo amin'ny Romana 12 ka miteny hoe ny ten'Andriamanitra hoe fa ny zavatra rehetra dia ataon'Andriamanitra miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra. Dia isika lefa voantso raha teo ho azy. Ny dikan'izany dia le zavatra rehetra misy mihitsy no ataon'Andriamanitra tranga na fotoana fanararotra mba ahasoa antsika. Fa ilayntsika mihitsy ny tena manana karazana fahatakarana, karazana faranitana eo amin'ny fitilinany hoe inona amin'ity zavatra mitranga ity no azoko ararotana, mba ahafahako mifandray bebe koa amin'Andriamanitra, ahafahako mitombo amin'ny vavaka, ahafahako mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, ahafahako mitombo amin'ny fiainam-panahy, ahafahako mitombo amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Misy zavatra maro samihafa zay azontsika ararotana. Asain'Andriamanitra manararotra mihitsy sika an'ireny tranga ireny mba hitombontsika ao aminy. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika, araroty ny andro azo anaovansoa. Fa ratsy zao fiainan'izao. Raha tsika ateliny izao fiainan'izao sy ny zava-misy eo aminy, na sarony zava-misy eo amin'izao tontolo izao, zay entiny amin'ny alala maro samihafa angalatra amin'ny fotoanantsika, zay mitroka ny herin'ny vatantsika sy mitroka sy manarona ny fomba fisainantsika sy ny saitsika mandany ny androtsika amin'ny saina n'le zavatra eo amin'izao tontolo izao, fa tsy mahita n'ilay Andriamanitra mametraka zavatra ararotina mba hitombona, dia tsy dia tena mahay loatra mitondra ny fiainantsika araka ny asiana hitandremantsika ireo. Tandremo ny fitondranareo ny tenanareo. Aza vela hameno anao na handrakotra anao ny zavatra zay eo amin'izao fiainan'izao ka ratsy. Zavatra ohatrany tao anatin'ny fisainako fotsiny rehefa nandinika an'io dia le faratsian' izao fiainan'izao akory tsy miseho amin'ny alalan'ny rambo sy tandroka mainty be na vangy mirangiranga be sy endrika drapa na sahala amin'izany. Tsy izany le fisehony, fa ao anatina zavatra ohatran'ny mahazatra, ao anatina tontolo ohatra hoe ny haingo, ny vola be, trano be, zavatra marevaka, lafo vidy, ao anatina finday, ao anatina tablety, ao anatina solosaina na fanasaina, ao anatina dokam-barotra, sary mihetsika, boky, gazety, zavatra marevaka sy ao anatina hira sy gadona, ao anatina dia, ao anatina lanonana, korana, ao anatina lalao sy fifaninanana maro samihafa, ao anatina fahalalana. Zay indraindray aza tohanan'ny lalàna
sy ampirisiany lalàna kanefany fahalalahana zay ahazahoana mampanara-po ny filana. Reny no fomba isehony. Tsy miteny akory hoe ny finday na ny salamizany no ratsy fa ozy aho hoe ao anatin'ireny zavatra voatery tsy maintsy anananao na ilainao na ohatra ny iverinao ilainao amin'ny fiainan'ireny na zavatra mipotra eo amin'ny fiainanao zay mamirapiratra reny, reny no idira na amoahany le faharatsiny ny fiainana eo amin'izao tontolo izao. Zany dia midika amintsika koa fa le fanararotana dia mila saina tsara ao anatin'Andriamanitra hoe inona no anararotako. Ohatra manana finday na manana tablety na manana fanasaina na ordinateur, manana fahafahana miditra ao anatina tambajotra tahaka izao tranokala, fa ireny ve araraotiko mba hifandraisako amin'ny tompo, mba hampiasaiko voninahitr'Andriamanitra, hampandrosoana ny asan'Andriamanitra sy ny fitoriana filazantsara. Zay le hoe Tandremo le fitondranareo ny fiainanareo. Tsy ireny akory ny ratsy, fa raha toa ka avelantsika izao tontolo izao sy ny fiainana amoaka avy ao anatin'ireny ka hidirantsika lay hevitra sy lay zavatra hoentiny sy lay fomba hoentiny sy ny faharatsiana hoentina, dia izay no mahatonga antsika tafalatsaka ao anatin'ilay faharatsian'ny fiainana. Fa ny soratra masina miteny raha mamaky an'io le Timoty voalohany toko fahatelo tsika, toko fahaefatra io mantsy azafady, dia mahita fa tsy misy zavatra ratsy ho azy, fa raha raisina amin'ny fisaorana ka hamasinina amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, zany hoe entina mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra no ampiasana ny zavatra rehetra, dia afaka tena hitomboana sy androsoana le zavatra nolazaiko rehetrarehetra teo, na boky io na salamizany. Fa ireny rehetrarehetra iny koa nefa dia afaka fitaovana hidiran'ny faharatsiana eo amintsika raha tsy mitandrina ny faharatsiana izao fiainana izao, raha tsy mitandrina isika. Dia araroty ny tenin'Andriamanitra ny fananana an'ireny, fa etao mambavaka tsara dia ataovinao azo antoka tsara, fa voafehinao ataovinao azo antoka tsara reny zavatra misy eo amin'ny fiainanao reny, na ny fitafiana na ny rehetrarehetra, ataovy azo antoka fa mahatonga anao mandroso ao amin'ny tombo, mahatonga anao mandroso amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra, mahatonga anao mandroso amin'ny finoana. Dia ny zavatra vitsivitsy zay tiako mbola ho zaraina ihany koa dia ny hoe ny 120, aza mandovay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoko fenoana ny fanahy. Marina tokoa fa baiko nomeny tompo antsika mba hitandremantsika tsara ny fandehanantsika, mba hitondrantsika tena tsara. Fa raha ny tena marina, ny fahafahantsika miaina sy manatanteraka an'ireny dia noho ny fahafenoana ny famelantsika ny fiainantsika ho feno ny fanahy masina. Fa ny fanan'Andriamanitra io no mitarika antsika, io no manazava antsika aloha voalohany indrindra mba hatakarantsika tsara hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa avy eo koa izy dia manome hery antsika mba hahafahantsika manatanteraka. Fa indraindray ny olona manana faniriana sy fikasana, fa ilay hery hitondrana an'ilay izy, ilay hery hanatanterana azy ny tsisy. Ary izay indrindra no ilana ny fahafenoan'ny fanahy. Ilay hoe aza mamindovay moa dia mitanareo ilay fiainan'izao tontolo izao ihany, ilay fiainana feno faharatsiana ihany no mbola io mitondra an'izany. Manjary manara-po amin'ny ratsy, ilay ratsy eo amin'izao fiainana izao ny olona rehefa mamindovay. Dia iny zany ataoko hoe mitambatra amin'ilay fomba fiainana ratsy eo amin'izao tontolo izao ihany. Fa isika kosa dia aoko fenoana ny fanahy, fa io fanahy koa dia mitarika antsika mba afaka tena higoka ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka hanana hery amin'izay takian'Andriamanitra. Ny zavatra anankiray izay tiako ho lazaina amintsika koa dia ny hoe ny anisan'ny fahavalon'ny fahatakarana ny tranga afaka ararotana eo amin'ny fiainana dia ny fimonomononana. Mety misy olona alefan'Andriamanitra miaraka aminao, mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, vady aman-janaka moa iny efa tsy maintsy miaraka raha teo, fa ireny rehetrarehetra ireny fianakaviana sy ny sisa, ireny dia avelan'Andriamanitra isy mba ho fanararotra
fanarotro amin'ny lafiny tsara zany fa tsy le fanarotro hoe angalako volana salamzany fa le kairos ny tiako lazaina satria ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra misy eo amin'ny fiainanao dia azonao ararotina mba hitombonao, hirosonao, androsonao amin'ny finoana an'Andriamanitra. Ka ny anisany tena tsy atakarantsika le kairos hoe le tranga fanararotra dia ny fimonomononana. Ao amin'ny Jaona toko faha 9 ka 1:170 ka hatramin'ny 1:170 dia misy tantaran'i Jesosy Kristy niresaka tamin'ny jiosy, dia avy eo Jesosy niteny tamin'ireo jiosy ireo aza mimonomonina ianareo. Satria ireo olona ireo rehefa nampianarin'i Jesosy momba azy sy ny fifandraisany amin'Andriamanitra ray dia niteny ireo olona ireo hoe sarotra be zany, dia avy eo nistonidina le fampianaran'i Jesosy. Ozy manao hoe i Jesosy io fantatsika mpandrafitra anio ndray aman-dreny ny mpandrafitra, ny zanany ny rahalahy sy ny anabavy ny hitantsika eto, midina kany amin'ny maha olona azy Jesosy Kristy fa niverino sarotra ny anaiky an'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ho iray ihany. Dia zay na ianareo fa raha te fantatra na marina na tsy dia zao raha mifantoka tsara amin'Andriamanitra ianareo Jesosy Kristy ka mangeta amin'Andriamanitra marina dia ao atao ho fantatrareo fa tena avy amin'Andriamanitra ny fampianarana. Zay ny lavatra lazain'i Jesosy Kristy amindreo. Dia zay mahatonga ny teny aza monomonina satria rehefa monomonina ny olona tonga avy hatrany zany dia mirona maka amin'ny anakiana, hijery zay endrika ratsy, hijery zay heverina ho tsy mety amin'ilay tranga sy le olona sy le zava-misy eo, dia tsy mahay manararoatra an'ilay kairosy apetraka Andriamanitra. Salamreto jiosy reto tsy mahay manararoatra hoe io Jesosy Kristy manambara an'izany afatr'Andriamanitra zany ary asiany tompo famantarana amin'ny fahagagana sy ny samy hafa aza izy kanefa mbola tsy hain'ireo. Dia zay nefa le kairos zay apetraka Andriamanitra. Ka raha mimonomonina ny olona, raha izay nefa foronany fony dia tsy mahatakatra izy dia tsy afaka manararoatra n'ilay zavatra mety hiteraka zavatsoa. Marihako fotsiny hoe ao amin'ny Petera 1 toko faha 4 ka 9:7 dia mbola averin'ny tenin'Andriamanitra hoe aza monomonina ianareo. Farany fa mandehibe ny fotoanantsika, ny fomba anankiray ahafahantsika tena miaina ilay fahatakarana le kairos na koa fomba anankiray ahafahantsika mandresy ny fimonomononana eo amin'ny fiainantsika ka mahatonga antsika tsy mahatakatra hoe inona ilay zavatra tian'Andriamanitra ho ataoko zany amin'ny tranga io mba ahafahako manana fitondràn tena tsara, dia ilay voasoratra eo amin'ny 2:20 amin'ilay Efesiana toko faha 5. Zao ny voasoratra hoe misaoran'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny fomba ahafahanao tena miady amin'ny fimonomononana dia ny ray voalohany dia ny fisaorana an'Andriamanitra ray mandrakariva. Zany hoe ao anatin'ny fotoana rehetra, ilay mandrakariva indray zany dia ao anatin'ilay teny grika hoe kronos, isaina hoe minitra, segondra, lera na andro, ireny le kronos zany. Dia ao anatin'ireny fotoana omen'Andriamanitra antsika rehetra ireny, zao fotoana fahavelomantsika zao, dia mahaiza manararoatra mba hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva. Zany no sitrapon'Andriamanitra ho antsika ho ny teny soatra masina ao amin'ny Kristy Jesosy, dia ny hisaorantsika an'Andriamanitra mandrakariva. Tena tadiavin'Andriamanitra hisaotra azy sika. Andrandray tsy takatry ny saintsika akory fa ireo zavatra avelan'Andriamanitra hitranga amintsika ireo, avelan'Andriamanitra handalo amin'ny fiainantsika, dia tian'Andriamanitra molavolana antsika, tian'Andriamanitra hanaovana zavatra eo amin'ny fiainantsika izay indraindray tsy mahalala sy mahatakantsika hoe hatraiza. Fa rehefa monomonina isika dia tsy mahay mandray hoe zay kay ilay tian'Andriamanitra atao ao anatiny. Na Jesosy Kristy maty aza ny teo amin'ny hazo fijaliana dia famonjena no tian'Andriamanitra ho atao ho an'ny olombelona rehetra tamin'ny alalan'izany. Ary zay fahatakarana an'izay zavatra izay mahatonga Jesosy Kristy na eo amin'ilay hazo fijaliana efa ombona azy dia mbola mahavavaka hoe raha eo namelany eliny fa tsy fantan'izay atao, satria fantany fa io zavatra miatra amin'io dia ho famonjena ka noho izany dia efa mangataka an'Andriamanitra izy mba ho voavonjika io
ireo olona ireo voavela heliko ireo na manao ratsy aminy. Izany koa modely mpiainany Stefana zay hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly, fa na dia nitoram-bato sy vonoiny olona azy izy dia mahavita manao ray aza mba ho saina hoelony eny izao mamelany ela. Zany le mahay manararotra ny zavatra rehetra, inona ny tian'Andriamanitra atao dia misaora an'Andriamanitra isan'ny mandrakariva. Zay ny voalohany, mandrakariva ao anatin'ny fotoana, fa ilay faharoa ao anatin'izy koa dia hoe misaora an'Andriamanitra ray amin'ny zavatra rehetra na nohon'ny zavatra rehetra. Sarotra tanterahana, fa rehefa manatanteraka kosa isika dia mahita ny fahasoavan'Andriamanitra sy mampitombo ny fahatsaran'ny fiainantsika ao amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Zay ny ilana ny fanahy masina zafady. Zay ny ilana ny fanahy masina mameno antsika mba hananantsika herana tanterahana an'izany. Fa mety ho sarotra angamba nisaotra noho ny fahavalo, misaora fahaza-manosina hoy ny tenin'Andriamanitra. Mety ho sarotra angamba misaotra ny olona manao ratsy antsika. Eny mety atao ihany fa le fahasorana maneso indraindray manao eny misaotra ihany tsy izay mihitsy le tian'ny tenin'Andriamanitra atao, fa misaotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny zavatra mitranga rehetra. Fa izay no mahatonga antsika tsy mononmonina ny amin'ny tranga rehetra, tsy mononmonina ny amin'ny olona rehetra, fa ninona mitranga, niza misy sy mandalo amintsika dia mitodika makao amin'Andriamanitra tsika, hisaotra azy. Afaka ataontsika koa mangataka, afaka ataontsika koa ny mifony, afaka ataontsika koa mitaraina. Hitantsika ao amin'ny ny salamo zany ny vavaka nataon'ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa, fa azadiny ny misaotra an'Andriamanitra. Fa izany mamolavola antsika mba tsy olon'ny fanakianana sy olon'ny fimonomononana izay andraran'ny tompo antsika isika, fa olona mahatakatra ny tranga izay tian'Andriamanitra ho ararotintsika mba hahatsara ny fiainantsika, indrindra amin'izao vanim-potoana farany izay efa ratsy izao. Dia amin'ny mahatoivaka ny fahamarinana antsika izay te hampanjaka ary mangetaheta hampanjaka ary mitolona mba hampanjaka ny fahamarinana eto amin'ity tany ity, dia olona tahaka izany ny fitondran-tena izay tian'ny tompo hita eo amintsika. Ari na misy aza ny zavatra mafy edintsika, misy zavatra andalovantsika dia izao. Aoka hisaotra an'Andriamanitra tsika, fa ilay Andriamanitra nary lanitra sy ny tany, tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, Andriamanitra tsy misy hery na hevitra na fahefana na inona izay maharesy azy na ambony izy no aty amin'ny misy atsika. Na ny tena marina isika dia ao amin'ny misy azy. Ary dia izay no mahatonga antsika mahazo antoka amin'ny fandresena, izay mahatonga antsika misaotra sahady amin'ny zavatra rehetra, satria Andriamanitra tsika dia mahery ambonin'ny zavatra rehetra. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavana hatanterantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia mbola hiaraka hivavaka isika. Misaotra ray masona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy tohy. Tianao izay mba hitondra tena tahaka ny olona izay endry, satria ianao no manana ny fahendrena ary aminao Kristy no hafena ny fahendrena rehetra, dia ampio izay mba tena hivelona araka izany fananana anao izany. Ka ahay hanararotra ny zava-misy izay avelanao hitranga mba ahasoa anay, anaovanay soa ho an'ny tenanay, anaovanay soa ho amin'ny manodidina anay, amin'ny olona rehetra, amin'ny firenenay, amin'ny fiarahamonina misy anay. Ary izany fahasoavana izany dia tianay mba ho tanterahanao amin'ny alalanay ry Tompo. Fahasoavana ampandroso, fahasoavana hitondra fiadanana, hitondra fandriampahalemana, hitondra fahamarinana anjaka. Ampio izay hanarotra ny zavatra rehetra. Dia mamindrafo aminay koa ianao tamin'ny fotoana rehetra izay mimonomonona anay teo anaty trehanao no ny tranga rehetra izay misy, na no ny tranga samihafa izay misy. Mangataka izay Tompo mba hampianarinao, hisaotranao mandrakariva nohon'ny ny zavatra rehetra. Tsy ny zavatra sasatsasany ihany no teninao fa noho ny zavatra rehetra. Ampio izay mba hatanteraka izany. Ary
mameno anay fanahy masina mba hahatonga anay tompo olona mifanaraka tsara ny sitrapon'ny ray ny fiainanay. Ny herinao fanahy masina no angatahanay hameno anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no naovanay izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen.